Ny tontolon'ny fiompiana manomboka ny fahaefatra folo ny volana Aogositra ho avy izao dia hihatra zato isanjato manerana ny Nosy ny fampiasana ny fibe na ny fiche individuelle de Bovin izay karazana karapanondro natao indrindra mba hampihenanana ny resaka kolikoly sy ny halatr'omby moa ary mba hampisy ny antsoina hoe traçabilité. Natao indrindra mba hanamevana ny taratasy kirakiraina be loatra ny fibe na ny fiche individuelle de Bovin izay isolo arak'izany ny COB na ny certificat d'origine de Bovin teo aloha sy ny karabaksy ny omby raha ny fanazavana izay noety ny ministry ny fiompiana nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao ny maraina teo teny ampandrinomby. Mariana fa misy ny hologramme ary tsy afaka anaovana osika ity taratasin'omby fibe ity. Ny fiche individuelle de Bovin no atao hoe karapanondron'ny omby. Taka ny olombelona ihany zany fantatsika fa ny omby dia manadanja lehibe ho an'ny malagasy dia namena an'io fiche individuelle de Bovin io izy ary izy io efa tamin'ny 2005 no efa noresainy efa nisy no fiche individuelle de Bovin io nentina zany ametrahana indrindra ary hoe traçabilité fomba fanarahana ny omby manomboka ny toerana izay misy azy any ambala pahatonga any eny io any amblian'ny mpihinana zay le atao hoe traçabilité. Raha izay ny faharoa dia ny hoe fiche individuelle de Bovin io koa dia ilaina amin'ny fanamahivanana ny taratasy zay kirakirain'ny mpiompy sy ny mpividy omby mba tsy ho be loatra intsony. Fa fiche individuelle de Bovin zany misy amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny passeportn'omby dia iny noentina amin'ny famarotana ny omby. Raha ny fantatra dia 507,3 ariary eo ny akanan'ny carnet ahitana fiche 50 eo eny anivon'ny imprimerie nationale fa tsy mitovy kosa nefa ny vidin'izany fibe izany isa-paritra ka dia isy ny comité ad hoc ajoro mba amolavola ny vidin'izany aradrariny mba tsy isy ny fanararotana. Nanamarika ny fotoanandroany moa ny fanasoniavana ny circulaire interministériel teo amin'ny ministeran'ny fiompiana sy ny ministeran'ny atany. Ny ministry ny atany dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny omby eo amin'ny fiainan'ny malagasy sy ny ezaky ny fitondrana mba hampihenana ny halatr'omby. Tsara ho mariana fa efa mahatratra 507 ny fibe miparitaka manerana ny Nosy ary manomboka ny fahaefatra ny volana Aogositra dia io fiche individuelle de Bovin io ihany no anakery ary hodorana avokoa ireo COB teo aloha. Fantatra fa 2,4 carnet eo no ilaina isa-taona ary 9,000 isam-bolana no vitany eo anivon'ny imprimerie nationale.